Fa maro ireo nanahiny amin'ny siny korotana tamin'ity androany ity ary efa nandray fepetra raha teo moa ireo mpitandro ny filaminana mba hiarovana ny ain'olona sy ny fananana. Raha ny teny amin'ny manodidina rehetra nefa fanojerena dia tsikaritra fa somary nangingina ary nanohy ny asa fitadiavana fanaony andavanandro ny ankamaroan'ny mponina. Ny lamina ny teto an-drenivohitra androany na dia maro aza no nanany isiny korotana tamin'ity andro izay namoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana ity. Ny teny Antaninarenina sy ny manodidina ohatra izay tsy lavitry ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana dia mitovy amin'ny andavanandro ihany ny fivezivezen'ny olona ny tolakandro teo ary nanohy ny asan'ny rehetra. Tahaka izany koa ny eny Behoririka. Raha ny fivarotana Supreme Center izay mpivarotra fitaovana informatika sy ireo hika farany amin'ny teknôlôjia dia voalaza fa betsaka tokoa ireo mpivarotra no nanana fiahina androany. Misy raha ny fantatra ny tompontsena izay efa nanala na nanena ny entana varotana andro vitsivitsy lasa izay. Nisy ihany koa ireo nanampy ny isan'ny mpitazona ny tsena mba ahafahana miara-mifandrimbona raha toa ka misy zava-mitranga. Raha ny fantatra dia mandefa olona hiainohaino eny rehetra eny ihany koa ny fivarotana toy itony ary ireny olona ireny no mampandre avy hatrany vantany vao misy vaovao mikasika ny fisiana korotana na fikasana anao fandrombana ohatra. Ny isan'ireo sécurité moa dia nampitombona ihany koa. Na dia ny lamina aza ny andro androany dia voalaza fa nangingina ny tsena. Nambara fa mety noho ny fiahina korotana izay no nahavitsy ireo mpanjifa.